Faly miraba antsika rehetra ampitiavana indray ny zarana aminao androany. Zavatra tiako zaraina aminao androany dia momba mifoatra fitiavantsika an'Andriamanitra. Raha mizara maromaro no natao fontsika dia toerana omentsika an'Andriamanitra mba manahoana Andriamanitra mahita an'izany amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika. Inona zavatra ataontsika matetika? Rehefa mivavaka isika dia besoin-tsika to dia tany saintsika. Andriamanitra mila asa, mila vola, mila trano sy ny sisa sy ny sisa. Efa nanontany isika hoe Andriamanitra inona no tianao ataoko? Nefa Andriamanitra tena mendrika no omentsika tsara indrindra. Omentsika zavatra mahafaly anazy. Mety miteny ianao inona ary no ataoko e? Efa voavonjy anie izaho e, efa voatain'Andriamanitra foana izaho e. Tena Andriamanitra nefa mila anao izara. Efa voarainao famonjena dia mila miasa ho anazy ianao, mampifaly anazy ianao. Miara-miasa aminy ianao mba hitaonareo mbola tsy voavonjy. Tandremo fa raha matimaty dia alohavan'Andriamanitra araka voalaza ao amin'ny Apokalipsy 3:21-20. Indraindray koa tsika tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, tsy ampy ny fisaorantsika an'Andriamanitra, tsy ampy ny fiderahantsika an'Andriamanitra. Toa vitavita ho azy eo fiainana. Tsy ampy ny fotoana hivavahana mankina Baiboly. Ritma isan'andro no mahavarina antsika. Andaontsika andiny tena dia hanome tsara indrindra ho antsika mba ho betsaka no hanomentsika amin'Andriamanitra. Tsika ary indraindray variana, tsy ampy ny fisaorantsika an'Andriamanitra. Nefa na dia io rivotra iainantsika io fotsiny ary dia maimam-poana. Andaontsika hisokatra an'Andriamanitra fa mahazo rivotra maimam-poana. Any amin'ny hôpitaly amin'izao tsy marika ny oksygène vidiana lafo no ny aretina izay mahasepotra amin'izao fotoana izao. Andaontsika ary andiny tena dia ampitomboantsika amin'ny fatra ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Tena mendrika Andriamanitra. Inona koa izay ianao ny atao? Zaraiko zavatra maromaro kely ianao afaka ataontsika ho an'Andriamanitra. Tsika rehetrarehetra samy manana ny zavatra mampiavaka antsika eo amin'ny fiainana. Talenta ny ilazana izany. Mety talenta ara-bakiteny, mety talenta fahaizana, mety fananana. Mety mahay zavatra ianao hoe communication, mety mahay langue ianao, mahay informatique ianao, mety mahay mitendry zava-maneno ianao, mety mahay mihira, mety mahay manao sakafo ianao, be da be mety talenta ao anatinao afaka trandrahana. Misasa an'Andriamanitra mifanojo amin'izay tian'Andriamanitra ho ataonao. Trandraho ny talenta ao anatinao fa tian'Andriamanitra ianao hampiasa izay zavatra nomeny anao ho anazy. Ampiasainy izay zavatra nananao ho an'ny asa tsara. Fitaovanao an-trano ao, fanananao ao, fitahin'Andriamanitra anao rehetrarehetra ireo, jereo daholo fa afaka hoentinao an'Andriamanitra izany. Aza levina ny talenta fa ampiasao araka ny hitantsika ao Matthieu 5:20. Izay nataontsika ho an'Andriamanitra no hamaliny antsika. Izay fatra ny fitiavantsika an'Andriamanitra no hamaran'Andriamanitra ho antsika. Afaka ataontsika koa ny fanampiana ho an'ireo izay sahirana manodidina antsika araka izay vitantsika. Ireo izay hitanao hoe tsy voavonjy mba zarao ny famonjena izy. Izany tadiavin'Andriamanitra amintsika. Any an-danitra ny valim-potiantsika. Afaka mijery koa tsika izay besoin ao amin'ny fiangonana na eto amin'ny toerana misy anao na any amin'ny firenena hafa, firenenao. Mijery besoin ianao hoe misy fitaovana tsy ampy ve, misy vola tsy ampy ve anaovana ny asan'Andriamanitra. Tena amin'ny voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Fa rehefa tsapako fa rehefa mameo amin'ny asan'Andriamanitra dia tena mahazo valiny amin'Andriamanitra. Tsy hoe mitady valiny akory rehefa manome fa Andriamanitra manome. Ary any an-danitra ny valim-potia fa tsy voatery etỳ an-tany. Ndao diniantsika ny fatra ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ankoatra zavatra rehetrarehetra ananantsika ireo manana fotoantsika. Andao atao ampitomboantsika ny fotoana ho an'Andriamanitra, hivavahana, hamakinana Baiboly, hanaovana asan'Andriamanitra. Amin'izao confinement izao tokony tsy tentsika hoe tsisy atao. Rehefa tsisy atao dia vavaka mamaky Baiboly fa tena mahafinaritra ny akaiky an'Andriamanitra. Tena mahafinaritra ny vavaka amin'Andriamanitra. Mahazo hery hafa mihitsy rehefa mivavaka manao fiderahana elaela miaraka amin'Andriamanitra. Mahazo toa mihira fiderahana ao an-trano sy amin'ny toerana rehetra misy anao. Asan-drato Andriamanitra. Ny tranonao ataovy famoriana namana, hiderahana an'Andriamanitra, hivavahana. Rehefa tapitra moa confinement afaka manao an'izany tsika.
afaka atao mihira sy mandihy ho an'Andriamanitra. Mety koa ianao hita ataon'Andriamanitra hoe kelikely ny asanao fa tadidio fa mety nataon'Andriamanitra izany mba ahafahanao miasa ho anazy. Ary raha zany izay zavatra anananao eo amin'ny fiainanao tonga dia tedavy foana hoe inona ny Andriamanitra fa tsy tonga dia entinao amin'ny loisiranao sy ny izay mahafinaritra ny sainao. Izay kely anananao eto amin'Andriamanitra. Izany izy voakasika izany zavatra izany. Nisy fotoana tena nisy feo mibitsika tamiko hoe malahelo Andriamanitra tamin'ny nataoko. Fa ke za ilay vavaka fanaoko isaky ny alohan'ny atoro nataoko maimaika. Fa lozako maika hijery émission amin'ny télé, hanao jeu sy hijery zavatra mampihomehy ireny. Tena nalahelo Andriamanitra. Tsy azo atao koa ny loisir sy ny milalao. Fa tena tsapako tamin'izay hoe tsy faly Andriamanitra tamin'ny nataoko. Tena bebaka tamin'Andriamanitra dia efa miezaka ny andanjalanja fotoanako fa tena ratsy ilay malahelo Andriamanitra eo amin'ny ataonao. Tena rehefa tsy ampivavaka tena mora kivikivy amin'ny zavatra tsy dikany. Korotana ataonao programme dia journée tsy milamina tsara. Fa rehefa ampivavaka, rehefa mahazo fanahy masina, tena miaraka amin'Andriamanitra, tena hafa mihitsy ny hery anananao. Tsy hoe tsisy olana akory na tsisy adi-tsaina mihitsy. Tsy hoe tsy vaky pneu akory mihitsy eo amin'ny fiainana rehefa hoe mivavaka. Fa rehefa ninona ady atrehanao dia hafa mihitsy ny hery anananao. Eo akaikinao Andriamanitra, miaraka aminao izy dia hafa mihitsy. Izay fa ataovy betsaka fatra ho an'Andriamanitra eo amin'ny fonao sy eo amin'ny fiainanao. Ilay tsara indrindra no omeo anazy, izay rehetra anananao rehetra, izay rehetra fanananao rehetra amin'ny endrika karazana dia atolory an'Andriamanitra. Andaontsika tena hanome zavatra tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Raha fonao raha ohatra amin'ny fiara amin'izao fotoana izao mety misisika eo daholo ny fianakaviana, ny namana, ny loisir sy ny rehetrarehetra misisika any amin'ny mal arrière ny sasany amin'ny strapotin sy any amin'ny droit devant. Ny an'Andriamanitra ataovy ilay toerana tsara indrindra. Anjaranao mampifaly an'Andriamanitra izao. Araka voalaza ao amin'ny Matthieu 9:7-8 ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana dia hanampanao zavatra rehetra. Zavatra rehetrarehetra mandeha ho azy avy eo rehefa sitrapon'Andriamanitra no ataonao. Za tena mahatsapa an'izany ho voninahitry Andriamanitra irery ihany. Rehefa tian'Andriamanitra ny ataoko voalohany priorité alohan'ny zavatra hafa rehetra dia misosa ny zavatra rehetra avy eo. Tena ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Andaontsika hifona amin'ny fahalementsika rehetra. Izay rehetra ananantsika andao tolontsika an'Andriamanitra. Tia kely, tia ny ananako Andriamanitra omeko anao. Exploiteko izay rehetra nomenao anahy Andriamanitra. Exploiteko amin'ny mahazaha anahy ity izao Andriamanitra dia mba atolotra anao. Izay no vavakantsika androany. Izay kely ananantsika, izay talenta nomen'Andriamanitra amintsika eo dia trandrahantsika hoentintsika mampifaly anazy. Ny taona ireo izay mbola tsy voafontsika, hanampy ireo izay sahirantsika, talenta rehetra amin'ny karazany endrika maro dia hoentintsika ho an'Andriamanitra. Hanamafy fifandraisantsika amin'ny Jesosy tsika, hampifaly an'i Jesosy tsika, any an-danitra falim-pitia antsika. Fa rehefa faly Jesosy amin'ny ataontsika dia misokatra ny lanitra. Tsy ampozintsika ny valim-pitia avy amin'Andriamanitra. Tsy ampozintsika ny zavatra fahasoavan'Andriamanitra hirosaka amintsika. Mihoatra lavitra ny zeritreretinao no omen'Andriamanitra anao. Omeo ho azy ny tsara indrindra azy. Hifonantsika amin'ny fahalementsika rehetra. Amin'ny mahainao anao io, tian'Andriamanitra ianao io. Anantona anazy amin'ny izay tsara indrindra ho anazy. Ampiasao ny talentanao. Ampifaly Jesosy. Hiasa ao anatinao anie izany tenin'Andriamanitra izany. Ampanitra tena no nizarako taminao. Dia samy hita in'Andriamanitra daholo. Amen.